Anio alakamisy fahavalon'ny volana janoary taona 2024. Evanjely masina nosoratan'i Masina Luka, nalaina tao amin'ny toko 4, andininy 4:12 hatramin'ny 2:20 tapany voalohany. Androany no efa tanteraka ny soratra. Tamin'izany andro izany, i Jesosy dia nentin'ny herin'ny fanahy niverina tany Galilea indray, ary niely tamin'ny tany manodidina rehetra ny lazany. Nampianatra tao amin'ny sinagogan'izy ireo izy, ka nankalazain'izy rehetra. Noho ny tonga tany tanàna lehibe azy izy, dia niditra tao amin'ny sinagoga araka ny fanaony tamin'ny andro sabata, ary nitsangana hanao ny famakian-teny. Natolotra azy ny bokin'ny Isaia mpaminany, ka noho ny novelariny dia hitany ny teny voasoratra hoe: ato amiko ny fanahin'ny Tompo, fa nanositra hitory teny soamafaly amin'ny malahelo izy, sy nanirakay hankahery torotoro fo, ilaza fahafahana amin'ny mpifatotra sy fahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay napahoriana ary hitory ny taom-pahasoavan'ny Tompo sy ny andron'ny famaliana. Noho ny naoriny ny boky dia naveriny tamin'ny mpitandrina ka nipetraka izy, ary nifantoka tany amin'ny avokoa ny mason'izy rehetra tao amin'ny sinagoga. Dia rafitra ny teny taminy indray Jesosy nanao hoe: androany no efa tanteraka eo amin'ny sofinareo izany soratra izany, ary nankalaza azy izy rehetra sady talanjona noho ny tenim-pahasoavana nalokan'ny vavany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Nderany eo anao, ry Kristy.